Tanàna Kopina Terany, matahotra mitraborao, miteraka antrano, sahirana rabola. Fanatsarana ny zotra-pifidianana ho avy eto Madagasikara, tokony hitantaratra manomboka amin'ny fikarakarana ny mangarary. Fandravana ny antenimiram-pirenena, kajy politika ho an'ireo tsy manana seza, mila manova toetra ny sasany. Manatra ny fiaravana tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra MBS tonga soa. Ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao asaina ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao mibaribary ny atseza sy ny fitadiavana tombotsoa manokana amin'ny fivoizana ny tokony andravana ny antenimieram-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka ny fandriana Dr Andriamiary Velomena zavamanitra manoloana ny fiantsonana ny fandravana ity androm-panjakana ity manohana ny fanavaozana ny antenimieram-pirenena na izany aza nefa mila ovaina ny fomba fanao politika bekajy fanaon'ireo solombavam-bahoaka sasany raha ny fanehoan-keviny atrany narisisy karazavy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriam-baovao. Miafina ao ambadiky ny ady seza sy ny fitadiavana tombotsoa manokana ny fiantsona fandravana ny antenimieram-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka voafy tao fandriana sady filoha nasionaly ny antoko avy tsy tokony ho raisina ho vahaolana hoy izy ny firosoana amin'ny antenimieram-panorenana na ny assemblée constituante satria ahina ho samy anao izay diny ary lasa barana ny rehetra. Vale le fanontany hoe izy le izy dia miditra amin'ilay fanontany indray hoe inona ny antony valiny dia mazava ireo olona reo dia mieritreritsy ny anara roatra amin'ny fisian'ny fanavaozana mba ahafahan'izy ireo miditra sy miady seza ao anatin'izany koa hidirana daholo ny sehatra rehetrarehetra mba ahafahana mahazo an'izany seza sy miady an'izany seza zany dia ny hoe ny fandravana ny androm-panjakana lehibe tahaka ny antenimieram-pirenena dia mba hiditra ao daholo mba hoe akan'izany toerana izany ny CT sy ny CST ao anatin'izany zavatra izany satria mazava ho azy olona tsy manana olom-bofidy na ny ray arany ireo olona reo olona tsy say akory niatrika fifidianana ny akamaroan'izy ireo dia izay zany zavatra kendreny raha nanana olom-bofidy zareo tao amin'ny antenimieram-pirenena tsy nanao an'izany voafetra mazava ny andraikitry ny antenimieram-panorenana ka tsy tokony ampiasaina anoloana na andravana ny antenimieram-pirenena izay manohana ny fanavaozana raha ny fanamafisana tokony ho tanterahana ao anatin'ny dingana ara-dalàna amin'ny alalan'ny fandiniana sy ny fandaniana ireo volavolan-dalàna atolotry ny gouvernement zany raha ny fanazavana ihany. Ary aza adinitsika ihany koa fa misy andraikitra ny député olom-bofidy tahaka anay zany izay raha toa ka vadika tena CST zany ny androm-panjakana dia tsy afaka sahanina izy ireo satria voafetra ihany ny asa ataon'izy ireo ary amin'izay fotoana zay zany dia tsy afaka ny anatanteraka ny fanompona ny vahoaka araka ny tokony izy izay mifanandrify amin'ny ezaka atao ao anatin'ity fanavozana ity dia ny antenimieram-pirenena ankehitriny amin'ny endriny ankehitriny dia miezaka ny mametraka an'izay hoe fanajana an'izay foto-kevitry ny fanavaozana zay maro ny ataontsika hoe tolo-dalàna avy any anivon'ny gouvernement zay tonga tao amin'ny antenimieram-pirenena tolo-dalàna rehetrarehetra zay mifanandrify indrindra amin'izany hoe fanatsarana Madagasikara amorosy-makany amin'izany fanavaozana izany. Na izany aza nefa no mariny ity olom-bofidy fa misy toetra ny solombavam-bahoaka sasantsasany mahasorena ny vahoaka toy ny fahazarana mitady tombotsoa manokana ka manamaivana ny tombotsoan'ny vahoaka noho izany mila janona izany fomba fanao politika efa landaty zany. Eo koa nefa na izany natsany raha tsara ny mariany fa mahasorena ny vahoaka ihany koa ny ataontsika hoe toetoetra sy ny fomba fanao ny sasatsasany ny solombavam-bahoaka eto anivon'ny antenimieram-pirenena izay tsy dia mitodika manokana makany amin'izay hoe fitsinjovana ny tombotsoan'ny vahoaka iraisana izay fa tosanatrian'izany mijery ny tombotsoa manokana sy ny fiarovana ny seza indrindra moa zany ny fomba fitantanana eo anivon'ny boramaharitry ny antenimieram-pirenena ary io ihany koa izay veriko eto foana zany fa ny antenimieram-pirenena zany dia lapan'ny demokrasia. Tokony fantatra efa dia ny zavatra ataon'ny député sasasany ireny dia lasa misy fiatraikany
amin'ny ilay antenimieram-pirenena mihitsy amin'izay fotoana zay ka any karaha manao an'ireny déclaration maro samihafa reny ny sasatsasany zany zao a anivon'ny antenimieram-pirenena diso ny vahoaka inona indray ty mahazo an'ireto député ireto député ho izy fa itsy miteny mihitsy reto olo reto de député sasasasany reny de ny antenimieram-pirenena ray manontolo mitafiditra anaty nefa zareo no manao ny ataony amin'izany fiarovatseza sy ny fitadiavan-tseza zany ho fanorenana ny antenimieram-pirenena tena anjakan'ny demokrasia dia ilaina ny fakakevitra amin'ny rehetra tsy misy fanilikiliana na fanomezana vahana vondrona raha ny fanazavana ihany. mbola eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany mampanay docteur Marius Rakotovao ny fihetsiky ny mpanao politika amin'izao fotoana izao mitaky ny anafanganana ny adinika politika sy ny fikoanam-pirenena ny tenany mba ahazahoana vahaolana iarahana tsy tokony ho adinoina ireo fitakina ny entiny vahoaka teny Ankanja nandritra ny hetsika tamin'ny fa 5 ny volana septambra 5 sy 4 arivo ho iatrany ny faneho-kevitry ity mpanao politika ity mbola i Narcisse Karazafy sy mbola avatsara trany no mitondra ny antsipriam-baovao. Miteraka ayay ao amin'ireo mpitolona ny fihetsiky ny mpanao politika amin'izao fotoana izao hoy Dr Marius Rakotovao tsy tokony handany fotoana amin'ny fampihavanana fotsiny tompon'andraikitra fa ilaina ny manesitra ireo olona mifandray amin'ny fitondrana teo aloha hoy ny fanehoan-kevitra tsy mahagaga ny fiovan-kevitra ireo mpiara-dia tamin'ny fitondrana teo aloha satria efa fomba fanaon'ireo izany hoy ny fanazavana izay no antony tokony handravana ny antenimieram-pirenena raha ny fanamafisana. afaka miantso ny PRRM marza sura afaka miantso an'izay mpitondra teo aloha miresaka any ambadika any fa aza teo tamintany mahitam-bahoaka e manjary le ferveur amin'ny mpitolona mihitsy hoe nareo ndray no mena lapa reo ndray no mena laka reo ndray no mena toerana mba tsy ho hitan'ny vahoaka ohatran'izay zany dia aleo mba miresa na tiana na tsy tiana Madagasikara no tokony jerentsika rehetrarehetra fa tsy hoe hifantokany foana le fomba fijerintsika rehetrarehetra hoe mpanao politika rana non mba mitadiavantsika exemple hafa ohatra misy ministre miasa mba ataovy exemple hoe ty ministre ty miasa. Mbola sarotra ihany koa raha ny fanazavana ny firosoana amin'ny dinika politika satria tokony efa natao tany am-piandohany zany ny fanovana ny Madagasikara ny tanjona ka izay no antony hitadiavan'ny filoran-drenirina Mikael Vahaolana amin'ny alalan'ny antso amin'ny fifampiresahana. Na tiana na tsy tiana tsy maintsy adidiny nametrahana fitantanana manova sy mitondra antsika any amin'ny tsaratsara fa nisy fitakinan'ny ndraisana teo nisy fitakinan'ny raisana ary hita hoe misy fandraisana ndraikitra hoe firesahana dialogue politique tsy natao hoe anilina an'le idée de lutte na hevitra ny tolomina tary sy zavatra ny tolomina tary fa any amin'ny dialogue politique atovy zay accepten'ireo politiciens ireo fa ny zavatra ny takiny vahoaka teny Ankanja atovy zay atateraka azy. Concertation nationale atovy mba ho hita maso hoe tena concertation fa ary tsika rehetrarehetra tokony ahatsapa hoe concertation zany discussion entre olona tsy mitovy fomba fijery fomba fisaina. Tokony rosoana aingana ny dinika politika sy ny fikoanan-doham-pirenena ho ny fanamafisana mba hahafahan'ny olon-drehetra mandray anjara nefa tsy adinoana ny fototry ny tolona sy ireo fitakiana nentin'ny vahoaka. Misy hevitra ny tolona zay mbola hiverenana hoe reo hevitra ny tolona reo tompoko aoka ho tadidiana aoka ho tsarovana arengany amin'ny 25 septembre amin'ny ray volana manaraka io isy fahatsiarovana sy fahamerenana ny hoe reto ane zavatra ny takina teny Ankanja reto ny efa vita ary reto mbola tokony atao dia izay zavatra zay no anasaka antsika rehetrarehetra ary mbola manome teny mifankahirezana ho an'ny mpitolona rehetrarehetra na andany na ankilany Madagasikara no ka ho jerentsika ho fanatsarana ary manasan'ny filo Mikael mba andray an-tanana amin'ireo zay mbola mamerina fanaony teo aloha anitsy mba tsy baribary ho hita maso hoe ay mo lelohany ihany ny soloana teto tsy zay no nandrasan'ny vahoaka.
ho feneritaona zao ny datiny 5 septambra 2024 ka mipetraka ny fanontaniana hoe aiza ho aiza ny famalina ny fitakiana ireo vahoaka teny Akiansa raha ny fanehoan-kevitra trano. Vao makasika ny fifidianana sy ny fiatrena izany ihany kosa dia tsy ampy ny filazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana fa mitaky fanabeazana ny fanatsarana ny zotram-pifidianana ho avy rehetra eto Madagasikara. Hoy ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena tokony efa hita taratra aty amin'ny fikarakarana ny lisam-pifidianana ny fangaraharaha ny asa tanterana indrindra ny CENI izay tompon'antoka voalohany amin'izany hoy ny fanamafisana mba ahazahoana fifidianana manaraka ny fenitra demokratika fa indrindra isoroana ireo lesoka izay efa nisy teo aloha. Tsy maintsy alohavan'ny fikoanantom-pirenena ny fanatsarana rehetra hoy kosa ny vondrona Z5 izay mitaky ny tokony izarana amin'ny antoko politika rehetra ny lisam-pifidianana feno aorian'ny fanavaozana izany manontolo. Andry Miaratiana sy ny Artanjona no mitondra ny antsipriam-baovao. Misokatra eo amin'ny olom-pirenena malagasy rehetra feno taona sy tsy mbola nisazy ny fisoratana anarana anaty lisam-pifidianana azona miatrika ny fifidianana ho avy rehetra ho atao eto Madagasikara hatramin'ny volana Aprily 7 eny anivon'ny fokontany tsiraray. Zofeno amin'ny maha-olom-pirenena ny fisoratana anarana anaty lisam-pifidianana ka tokony hanaovana ho zava-dehibe izany ho ny fanehoan-kevitra. Na tiana na tsy tiana tsy maintsy hatrika fifidianana i Madagasikara kanefa mitaky asa avy amin'ny rehetra ny fandavora-riny izany miainga amin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana ho ny olom-pirenena. Tsy tokony verina intsony ireo lesoka teo aloha fa mba tena ny safidim-bahoaka no hivoaka. Tokony mba tsy verina zany re zavatra talona nahirany reny mangatahana aloha mba tsy isy korotakorota ao anatin'le izy fa mba ilamina. Inona ny antony hoe nahatonga an'izay? Dia raha-pirenena eto amintsika mbola tsy milamina hatreto. Tsy dia fantako hoe inona ny tena ny Tsipriana fa ny zava-pantako momba anazy mba hoe manana zo hifidy satria izaho olom-pirenena. Tena mila samy mandray andraikitra satria mba hialana amin'izay halatra alabato izay tsy tonga amin'ilay hoe le tian'olona zany mba hoe le safidin'olona zany volan'ny be sy ny maro eo. Izy efa tenenina matetika izay hoe CENI aloha tena mila mangarahara satria any tokoteny farany amidy. Miazo rehetrarehetra andray anjara tsy tabataba fotsiny hoe fitiavan-tanindrazana nefa ny fanasana vato amin'ny fidianana dia adidy ho an'ny firenena, adidy ny olom-pirenena rehetra. Mikasika an'ilay fifidianana aloha dia tokony sy ho faly fotsiny amin'ny hoe filazana hoe misoratana rano. Io fifidianana io dia mbola mila taizana betsaka betsaka. Tsy maintsy aloha ny fikoanandoam-pirenena sy ny fankakevitry ny hery-velona rehetra ny fanatsarana entina hoy kosa ny vondrona G5 izay mitaky ny tokony izarany amin'ny antoko politika rehetra ny lisam-pifidianana feno aorian'ny fanavaozana izany manontolo azona manara-maso izany amin'ny antsipriny. Tokotro misy zegny fampiresena rehetra izay fampiresana eo anivon'ny force vive rehetrarehetra ary mila tokotany madio za tsy teny hoe ino fa tokotany mpifidianana mihitsy mila diovina amin'izay zay mba hikeny rehetra isiany fifidianana lavorary mba tsy isiany problème hafa koa zegny avy amin'ny magnaraka mba tokotro hoe isiany le crédibilité amin'ny politique eto Madagasikara zegny mba ahafahana miditra amin'ny élection madio ary ahafahana miditra amin'ny élection zay mahafapony rehetrarehetra zany voalohany tokotro samy manana liste électorale ny rehetrarehetra amin'ity fagnavaozana an'le liste électorale zegny fa tsy tokotro hoe ke fidignany amiagna misy ny amiagna misy ny tsy omiagna fa tokotro magnano an'izay manana daholo zegny ny rehetrarehetra rehefa tonga ny tena andron'ny élection zany na mba ahafahany amin'ny vérifier hoe sady mba mifany amin'ny trier le zavatra hoe ty zao misy doublon ty zao misy an'izao zegny le teneniko hoe le tokotany tokotro diovina tsara tokotany mpifidianana. Mpiara-miombona antoka amin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana miainga ny fotony amin'ny alalan'ny fisoratana anarana anaty lisitra ny lehibe mpikotany sy ny mpanisa mpifidy eny anivon'ny tokantrano. Tsy misy ny olana ho an'ny fokotany ankady vato tao anatin'ny 3 herinandro nanomboana ny asa ary hita fa mazoto ny olom-pirenena raha ny fanadihadiana. Ankoatra ny fitetezana ny isa tokantrano ataon'ny CLRE misy kariny napetraka ihany koa ny amin'ny fokotany afaka andraisana sy ampidirana ny anaran'ireo olom-pirenena hiditra anaty lisitra. Ny olona izay mikarakara ny taratasy rehetrarehetra zany atao anatin'ny fokotany
dia efa misy ny carnet efa napetraky ny CNI akoatra ny ivelany izay asa ataon'ny CLRE izay mandeha mitety isa-tokantrano maka ny anaran'le olona izay tafiditra tokony ho ao anatin'ny olona hisitraka an'le fifidianana zany mazava ho azy fa eto amin'ny fokotany koa mazava be izay olona tonga mikarakara taratasy rehetrarehetra eto amin'ny fokotany dia efa misy koa ny carnet andraisana ny anaran'le olona hiditra ao anatin'ny listre ny mpifidy. Raha nitatitra farany mahatratra 4,900 nisan'ireo mponina eto amin'ny fokotany Ankadivato avy amin'ny tokantrano 7,700 mipetraka amin'ny trano 3,700. Tafakatra 3,704 kosa ireo mpifidy voasoratra anarana faranteo ka afaka nandatsabato. Fanararoatra ho an'ny fokotany ihany koa araka izany ny zava-misy amin'izao fotoana anaovana fanitsanany mponina azona manana angon-drakitra mazava. Ka zay le izy hoe zay ny antony ampidirana an'izy ao anatin'ny base de données amin'ny fokotany zao hoe misy olona miala atao anatin'ny alina dia efa tonga dia efa marika aty aminay aty amin'ny fokotany ny olona miala rehetra hoe nandeha nifindra dia misy koa nefa le miditra dia arak'izay le zavatra mipetraka dia hoe ezahana zany mba hifanaraka ny zavatra mivoaka avy any anatin'ny resaka lisam-pifidianana sy ny resaka base de données any aty amin'ny fokotany. Raha nefa anao mafisy ny filohan'ny fanavaozana anao fifidianany Madagasikara manomboka ny volana Jolay 7 avy izao ialohavan'ny fankakevitra politika iarahana ny voamiera maloha tena misana ny fifidianana na ny CENI. Lafim-baovao afa tanteraka kosa mbola maro ireo olona tsy manana kopia nahaterahana raha ny fanadihadiana izay natao. Lasibatra amin'izany ireo zaza voateraka ary misy olon-dehibe efa hatrany amin'ny 5 taona tsy manana kopia nahaterahana raha ny zava-misy eny amin'ny boriboritany faefatra ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Antony maro no mitarika izany raha ny fanazavana ka aloha laharana amin'io ny fahatahorana miditra birao sy ny tsy fanajana ny fetrandro voafetra anatanterahana izany aorian'ny fahaterahan'ny zasa. Andomiaratina sy ny Artanjona no mitondra ny antsipony am-baovao. Zaza ray amin'ny roa no tsy manana kopia nahaterahana ty Afrika raha natotanisa. Manana tambony amin'izany ihany koa i Madagasikara raha ny zava-misy ny fotony. Maro ireo mihevitra ny kopia nahaterahana ho tsy misy ilana azy kanefa antoka iray amin'ny fiainana ary manokatra lalana amin'ny lafiny zavatra maro. Misy mihitsy aza ny zavatra tsy azo atao raha tsy manana kopia toy ny fianarana, ny fanamboarana karapanondrom-pirenena, ny asa sy ny sisa. Marika voalohany maizy azy ny ankizy iray voateraka ny kopia, azony ihany koa misitraka ny zo amin'ny maha-olom-pirenena azy. Tsy manao ambany zavatra izany ny ray aman-dreny sasany no nilanja ny kopia eo amin'ny fiainana. Roa andro tao aoriana naterahana namboarina ny kopia. Kopia maha-olom-pirenenako, iny maha-olom-pirenena voalohany dia maha-olona anao kokoa ny kopia raha tsisy kopia ohatry ny hoe olokolompona. Matapa-bola naterahana teo angamba dia izay vola na kopia. Ka le za tsy na natao opération dia tsy maintsy nijanona tany an-trano aloha nakakaina izay vao niakatra nanao kopia. Fa tsy tsisy olo afaka anao an'ilay izy afa-tsy za ihany le zaza koa mifiohatra aminahy. Ilaina le kopia satria raha ihany le ankizy dia ilaina koa n'iny dia tsy maintsy ezahana atao. Tena ilain'ny ankizy mihitsy satria na eo amin'ny fampianarana amin'ny fanaovana rehetrarehetra ohatra hoe hiasa na salan'izany teraka herinandro angamba dia natao ny kopia. Maro ny antony mahatonga ny ray aman-dreny tsy mahavita manao fanambaram-pahaterahana talohan'ny feptaona napetraky ny lalàna. Misongadina ny fahatahorana miditra birao, ny fiterahana an-trano any ka lasa olom-paona sy tsy afaka misitraka ny zo ny ankamaroan'ireo ankizy. Tsy farisihana manantona birao, eo ihany koa ny fahasahiranana dia lasa tsy manana fotoana anatonana birao dia lasa tsy mahavita. Be dia be ny mpampiteraka any an-trano dia miteraka fotsiny ilay olona dia mieritreritra izy zany fa efa olombelona ilay naterany dia velona ho azy eny ilay olombelona fa tsy rarahany izay mikasika ny taratasiny an'izany fa rehefa lehibe izany dia samy mikarakara ny taratasiny dia tsy taitra zareo. Tsy mbola takany tsara hoe inona ny mahazava-dehibe ny fananana kopia raha tsy efa tonga eo amin'ny fotoanan'ny fifidianana zareo izay vao mieritreritra hoe kay zava-dehibe ny fananana kopia dia mba manana karapanondro. Isan'ny misedra io olana io ny ety amin'ny boriboritany faefatra. Poneny amin'ny faritra iva no tena ny ankamaroan'ireo voakasika. Tsy ny zaza sy ankizy ihany no tsy manana kopia fa misy efatra amin'ny 5 taona raha tsy nanan'izany
tamin'ny alana ny fitsarana amin'ny tetivohitra hanomezana kopia maimam-pona azy ireo 2 eo anelanelany 7 hatramin'ny 5 taona ireo afaka nisitraka izany omaly izany hoe voateraka indray ankoatra ny fisitrahana kopia naterahana anaovan'ny komina Tsisika ihany koa ny fanomezana azy ireo karapanondrom-pirenena amin'ny maha-olon-dehibe azy azony misitraka azy ho feny maha-olom-pirenena azy indrindra amin'izao fanomanana fiatrianany fifidianana izao nandritra ny 7 taona zany hatramin'ny 5 taonany ireo olona nizarana kopia maly zany mba alay fisaretsaina inge zany 7 taona izy zany tsy olokolompona gataka ihany koa zay tamin'ny chef district rehefa miresaka fifidianana moa zany 7 taona miakatra nangataka koa zay tamin'ny chef district ireo olona zay nahazo kopia omaly satria 7 taona hatramin'ny 5 taona ireo olona nizarana kopia ireo dia mba anaovana karapanondro anaovana hetsika ihany koa zany ny fampananana karapanondro azy mba ahafahany tena misitraka an'izay zo maha-olon-dehibe azy zay raha 10 andro aorian'ny fiterana no fetrandro fanaovana kopia naterana teo aloha nampitombona 30 andro zany amin'izao fotoana izao miasarotra nefa ny fikarakarana izany rehefa dila sy tsy voa azy io fepitoana napetraka io satria tsy maintsy mandalo fitsarana dingana maro no tsy maintsy atao manomboka amin'ny fanadiadian'ilay olona tonga hatramin'ny fizahan'ny-pahasalamana anamarinana ny taonan'ny olona ka andrasana fanapa-kevitry ny fitsarana avy eo tsy vitan'ny olona irera nefa izany fa mitrantsehatra ny komina mandamina sy mandrindra izany miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka hanomezana kopia mamam-pona ho an'olona iray sarotra vao vitan'olona samyrery izany fa tsy maintsy misy mpikarakara na ny aty amin'ny komina ihany koa ary misedra fahasahiranana satria mila fanohanana araboly zany satria mila vola daholo ny zavatra rehetra atao raha tsy zany tsy vita ho azy dia izay no sakana ihany koa ho an'ilay olona rehefa taran'izay fisoratan'izay fa raha ohatra izy voateraka dia manao kopia eo 10 andro aorianany aterahany tsisy ny olana vitanay ty amin'ny arrondissement tsara fa rehefa tara izy tsy maintsy mandalo any amin'ny tribunal tsy maintsy misy dingana tsy maintsy izorana dia izay no miteraka an'ilay fahasahiranana tsy ananana kopia ny 20 aogositra ho avy izao fotsiny mahatratra 700 ireo kopia naterana ho zaraina maimam-pona eto amin'ny boriboritany 4 kendrena manokana amin'izany ireo ankizy tsy mbola nanana kopia mihitsy hatramin'ny naterany ankoatra io isan'ireo asa iantsoroan'ny boriboritany amin'izao ny fanaovana famoahana kopia izay manodidina ny 300 isan'andro farafahakeliny raha efa mihoatra lavitra izany rehefa katoky ny fidiran'ny mpianatra tontolon'ny fambolena kosa mahatsiaro miady rery ny tantsa mpamboly amin'izao fotoana izao manoloana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny zava-misy iainana amin'ny ankapobeny hoy ny fitarainana tsy vitan'ny tantsa irery nefa ny fampivoarana ity sera ity famitako fanohanana avy amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka tsy amin'ny fanampina ara-pitaovana fotsiny ihany fa tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fampiofanana ny tantsa sy ny fizaram-baovao mialoha momba ny toetrandro fanadadiny ny Andro Miaratina sarysindratsariny ny aro-tanjo miantraika mivantana any amin'ny fomba famokarany tantsa ny fiovan'ny toetrandro ankehitriny manaraka izay onjany sisan'ny tantsa-pamboly ka mampifanaraka ny fambolena amin'ny zava-misy ho ny faneho-kevitra na be loatra ny rano na maina ny tany izay samy manapotika ny fambolena avokoa mila vahaolana azo tsapaitanana sady maharitra ny tantsa mba tsy avery ny vokatra eo ny faneho-kevitra satria simba ny voly simba ny fototra-avitrasa toy ny lakan-drano ary sahirana izy ireo amin'ny fitantanana ny rano ao an-tanimbary voakasika izany avokoa na ny tanimbary na ny tanimboly rehefa ohatra hoe be rano zao dia tsy misy tany volena satria divotro ny rano na koa hoe maina be loatra ilay tany dia tsisy rano andemana azy dia tsy afaka mamboly koa ohatra ny hoe tsy zarizary ilay izy zany tsy dia mahavokatra firy taloha nahafinaritra mihitsy na ny fidirany rano na ny fambolena fa amin'izao fa tsy nisy tsony zany fambolena mba tena vaniny zany tsony mba mihitsy amin'izao taloha zao eritrerety hoe nidinjavary ary taloha rano hatrany ambalahana ny jambary mbola nisy any ny tenanina fa amin'izao raha tsy ahitana zany mahazo anao dia ao anatin'le tena fikarakarana n'le tany mihitsy zany le avavary sy ny karazany dia tsy misy tsony zany amin'izao iza moa ny analana an'izay ataony any ambony any fa dia tsika tsy afaka andidy alohan'ny any ambony any oaka izay raha orana fa ampy aloha zay dia eo miankina an'izay tsy avatra misy eo aloha ny iainana hoe le vokatra miakatra indray aloha arakarany le izy ny ty koa mantsy miankomiankina an'le toetrandro
le ty zany ezakezaka be ny tena mariny ohatrany hoe tsy de voafia zany le rano mihitsy samosy le ranon'orana rehefa tonga de ohatrohatra zay ndraindray anao mahazo ndraindray anao tsy mahazo sy aitrairay mamelona ny toekarena malagasy ny fambolena kanefa isan'ireo maro indrindra ary faharany vokatry ny fiovany toetrandro itovizana avokoa ny olany tantsaon'ny fanazavana manomboka ny amin'ny fikarakarana hatramin'ny famarotana azy izay tsy mifanatraka amin'ny tokony ho izy voakasika izany voalohany ny vary manaraka azy ny legioma izay tena mila fikarakarana betsaka kanefa tsy mahaleo sara ny vidiny fa tonga le fahavokaran'le vary zany de lasa maivana satria ianao zany tsy arakaraky le etomanana an'lizy raha ohatra hoe zay zao raha ohatra hoe tonga amin'ny fahalalana taloha zay mivarotra hoe ray kitapo roa kitapo de mba mahavitavita an'izay zavatra atao zao anao raha tsy mivarotra la tsy misimisy tsy mahavita an'izany mihitsy ianao satria le karaman'olona zany danger be daholo le olona tsy misy hoe hidinao anao vao midinao de efa volany anazy tsy mba leo sara lizy nefa ny rantambarika tonga zavatra raha ketsana folo zany raha koa tena hoe afamalany eo ny telo tsy tena volalany any tambary eo any ketsana enina raha tena tiny satria mandeha ny ravosike mandeha ny tokeza mandeha ny fakoatra zay ny tena miakana ny tatsa mara hoe vary aloha zany mahondry fo fa tsy matody taona asika betsaka le masokarena le zavatra satria lora vovidina anaty rano ty efa mivaritra kely roa kitapo kely mandamina le karaman'olona ndraindray aloha midodo vary an'olo zina ny olona any ankapoaka hoe dimanjato efajato mamatsy ny akamaroany tsena eto Antananarivo ny mpamboly ety amin'ny manodidina ny tsara sotra isan'ireo ny anana ny legioma toy ny laisoa ny salady tsy mitovy fa samy manana ny fahavokarany vokatra tsirairay miankina amin'ny toetrandro sy ny toetany saingy olana goavina ny fikarakaran'izany raha ny zava-misy tsy hita ary tsy voafaritra mazava intsony tena fiandohan'ny orana ka miteraka fahadisoana amin'ny fotoana famafazana masim-boly izay fasady lafo manampitrotraka ny ady amin'ny bibikely mpanimba-voly le eto manana mihitsy zany ny tena tsy ampy anefa raha ny tena marina hoe tokony ezaka noho zao mihitsy eo an'le fanafody zao le tena ampiasainay eo zany le tsy fampina mihitsy zany zao ny tena mavoanay ety masim-boly aloha zao de salanay ohatran'izay zao manohatro zao de zay ihany miazana masom-bolonay de samy manana masom-bolony zany zay tantsaha ety de ohatrany hoe samy zay ihany zao no ohatrany hoe mifampisansa zany fa le toetrandro mangatsika le fanala de tsy tsaromana zany izy mba sy vetivety fa zao zavanana mamely ny taikakana tsy de asiana fanafody kely sy ny karaza de taikakana ny tena voafafy le vady sondra de maty le famondrena kely zay ny tena mahavoatsy tatsa zao fotoana zao rehefa mampiakatra vokatra ohatra zao zao de arakaraky le tsena ihany arakaraky le volana indraindray lafolafo ny vidiny indraindray tena tsy misy vidiny mihitsy rehefa tsisy vidiny izy de taraiko ohatry ety atraha ohatry zao tokony hoe ndray maka nefa lasa ela be voalany raha taloha tamin'ny 10 aogositra taloha be niditra ny rano de efa mitobaka daholo aloha ny rano zany mitobaka feny daholo zany nohatry zao de efa feny iny de efa midy an'izay de efa afaka manetsa moramora ny olona be fa am'izao fa tsy hita ntsony lisy fa ohatrany hoe fambolena ohatrany hoe lakalaka fotsiny zany sisa ny tena akamaroany lizy am'izao fa tsy mitovy amin'ny taloha mila mampiasa teknika fambolena vaovao manoloan'ireo ny tantsaha amin'ny fampiasana masom-boly mifanaraka amin'ny toetrandro izany hoe sady mazaka hitany na mazaka tondra-drano eo ihany koa ny tokony hananganana fototra-avitrasa fitehirizana rano na barage sy fomba fanondrana mitahiry rano mba hahazoana mitantana rano fa indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana tsy vita ny tantsaha irery zany fa mitaky fanohanana avy amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka tsy amin'ny fanampiana ra-pitaovana fotsiny fa tafitra anatin'izany ihany koa ny fampiofanana ny tantsaha sy ny fizaram-baovao mialoha momba ny toetry ny andro isan'ireo firenena mbola marefo vokatry ny fiovan'ny toetrandro raha teo i Madagasikara hitarafan'izany ny rivotoza miamahery ny ahitany lasa lava kokoa ny atsimo ny fiovan'ny fotoam-pambolena ary ny fiainan'ny vokatry ny antsaha raha tsy misy fepetra raisina olona mahery ny ray faingo 20 tapitrisa eto Madagasikara no mety hiditra anaty fahantrana lalina hatramin'ny taona 54 noho ny fiovan'ny toetrandro raha ny vaovao samihafa miato vonjomaika ny etram-piarana amin'ny vary afarana avy any ivelany araky ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana tanjona amin'izany ny antohana ny famatsiana ampiny tsena anatiny sy nisy hafanamorana ny hafahazaon'ny mpanjifa vary ny ministeran'ny varotra sy ny fanjefana no mitondra ity fepetra ity izay nike ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny alalan'ny fampafantarana ambava
araka ny fanazavana natao indrindra ity fanapahan-kevitra ity mba anamorana ny fahatongavan'ny vary izay afarana eo amin'ny tsena nasionaly ka ampitombo ny tahiry sy ny fahafahana mazo izany ho an'ny mpanjifo. Antenanay ihany koa fa anampy amin'ny fitoniana sy ny fahampiany vary eny an-tsena ity fepetra vojomaika ity indrindra manoloana ny filana ara-tsakafo eto amin'ny firenena. Na izany aza nefa dia antenaina fa ahafahana manatsara ny tsenany vary eto an-toerana izao fanapahan-kevitra izao. Ifantoka amin'ny fampifandraisana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fizahantany ny iraka ara-toekarena sy ara-barotra any Kanada andian'ny fahasivy ho tanteraina ny volana oktobra ho avy izao. Ho tanteraina amin'ny alalan'ny fionana BDB izany ka ifantoka amin'ny fampifandraisana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fizahantany mba ahafahana manamora ny fiaraha-miasa sy ny tetikasa iarahana manatanteraka eo amin'ireo sehatra ireo raha ny fampafantarana nataony teo anivony antenimiran'ny varotra sy ny fiaraha-miasa Kanada Madagasikara. Ny antsipriany izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny tateriny Andomeratina. Ifotoran'ny iraka amin'ny ity andiny ity ny sehatry ny fizahantany sy ny fanabeazana. Tanjona ny sarihana mpizahantany sy mpampiasa vola kanadiana bebe kokoa eto Madagasikara sady hanamora ny fahafahan'ireo mpandratra malagasy miditra amin'ny tsena kanadiana. Eo ihany koa ny fifanakaroazan-kevitra anatsarana ny sehatry ny fanabeazana. Ho tanteraina amin'ny alalan'ny fionana B2B izany ka ifantoka amin'ny fampifandraisana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fizahantany mba ahafahana mamorona fiara-miasa sy tetikasa iaraha manatanteraka amin'ireo sehatra ireo. Hanao promotion ny Madagasikara aux destinations touristiques mba ho fantatry ny kanadianaka ampitombo isan'ireo kanadiana ho avy hitsidika ny Madagasikara eo amin'ny sehatra tourisme zay. Ny éducation indray dia ny tanjona dia isin'ny coopération zany entre ny mpisehatra amin'ny resaka fampianarana eto an-toerana sy ny any Canada mangalala ny traikefa ny expertise canadien international zany mba hampitomboana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara. Naomba ny vokatra faranteo raha ny tatitra fiara-miasa fito no vita Sonia 7,700 ny fifandraisana azo ary nandidina ny 5 tapitrisa dolara kanadiana no azo tamin'ny varotra natao. 2 millions de dollars, coût de négociation, finalisation, nous avons contrat et 5 millions de dollars d'intention d'achat, manifester des partenaires si contact à réagir d'antan, à cause de ces cons, quand on fait une participation multipliée, mis investisseurs à Yves de Soa et pas tantan Jadoa, Kechina, Yidchu, Sia, Marsamia, fait Madagascar. Mikendrina namafisana ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy Kanada amin'ny sehatra maro lafy ny MEC, iraka ara-toekarena sy ara-barotra ny Kanada. Tombanana ho 2,7 tapitrisa dolara mahery ny varotra azo nanomboka tamin'ny 7,12 arivo ary efa natratra 3,20 ireo mpandratra malagasy no efa nahazo tohana tamin'ity iraka ity. Vao ny fahasalamana kosa indray manoloana ny fianaky ny valanaretina Ebola any amin'ireo firenena sasany mifandray amin'ny Madagasikara dia manamafy ny fepetra i Madagasikara manoloana ny loza ateraky ny Ebola io. Anisan'izany ny fametrahana ny fepetra fitokana monina mandritra ny 220 andro, ny fampiatona ny fivezivezena makany amin'ireo firenena voakasiky ny aretina ary ny fanamafisana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana eny amin'ny assistany. Efa manan-kery izao ireo fepetra vaovao ireo ho fiarovana ny vahoaka sy isoroana ny fidirany valanaretina Ebola eto Madagasikara raha ny fampitam-baovao. Araky ny noty nivoaka tamin'ny 7 volana Aogositra 2024 dia voalaza ihany koa fa voarara vonjomaika tsy hiditra eto Madagasikara ihany koa ireo teratany vahiny izay nijanona nanandalo tao anatiny 220 andro farany tany amin'ireo firenena iray voakasiky ny valanaretina Ebola. Ireo teratany malagasy ireo vahiny monina eto Madagasikara, ireo manana visa ara-dalàna ho an'ny asa na fianarana ary ireo olona hafa nahazo alalana hiditra kosa dia tsy maintsy mitoka monina mandritra ny 220 andro ary iara-ny fanaraha-maso ara-pahasalamana. Voakasiky ireo fepetra ireo ihany koa ny diplomaty sy ireo mpiasa vahiny miasa ao amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ny ONG iraisam-pirenena. Tsy maintsy iara-ny fanaraha-maso ara-pahasalamana avokoa ny mpandeha rehetra raha ny fanazavana.
tsy maintsy atao ny fanambarana ara-pahasalamana, ny fandrefesana ny hafanan'ny vatana ary ny fanombanana ny mety oloza ara-pahasalamana. Raha toka misy ny famantarana na sotra retina mampiaya dia entina avetrany any amin'ireo sampandra maefa ilay mpandeha mba ahazahoany fitsaboana sy fandraisana antanana sahaza. Ankoatr'ireo dia nahaty vonjo maika ny dia sy ny fivezivezena makany amin'ireo firenena voakasiky ny valanaretina Ebola, indrindra fa ny Repoblika Demokratika ny Congo. Ireo orinasa misahana ny fitaterana anabakabaka sy andranomasina dia tsy maintsy mandefa mialoha ny lisitra feno ahitana ny mpandeha rehetra sy ny ekipa mpiasa ary tsy maintsy mampafantatra ireo mpandeha ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana miantra. Ireo fepetra ireo dia natao anamafisana ny fiarovana ara-pahasalamana eny amin'ny sisintany sy isoroana ny mety ho fiparitahan'ny Ebola eto Madagasikara. Fa tsy afaka miomana amin'ny fiatrainan'ny fahavaratra ireo mponina eny ambany tanàna noho ny tsy fahampino ny enti-manana. Efa hanomboka tsy ela nefa ny fiomanana amin'ny fanintanana mialohan'ny fiatrainan'ny fahavaratra eny amin'ny faritra Iva sy eny amin'ny faritra Avo. Nasisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriam-baovao. Saika tapina avokoa ny barazin-drano tao aorian'ny fanamboarana ny lalam-baovao tsara sotra ary ny ena ny lalan-drano ka miteraka fiakaran-drano rehefa fotoam-pahavaratra. Miantso ny tokony hijerena sahady ny lalan-drano mialohan'ny hatrehana ny fahavaratra ireo mponina eny amin'ny faritra Iva raha ny fanazavana. Rehefa tonga izany ny fotoana fahavaratra dia tena mijaly na ny hoe toerana hipetrahana ary tratran'ny rano daholo manodidina rehetrarehetra, miakatra ny rano mamba, miakatra ny avaty sy ady izay izao amin'izao no vity ny lalana vaovao iny lasa ambony be ambony dia ambony ny barazin-drano, lasa tampona daholo ny barazin-drano fa isan-taona aloha dia tena mijaly na ny asianany hoe izay mba zavatra fiompy kely ary tena manahirana ka ny angatahanay izany mba ho atao hoe vadivodivona daholo ireny bizibizin-drano ireny fa tsentsina koa izy ireny dia tsy afaka tsy mahita lalana le rano dia miaina ao anaty rano maloto, mivoaka maloto, gabone moa amin'ny tsisitsisiny iny dia raha vao miakatra ny rano dia miakatra koa maloto ao amin'ny WC dia tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy. Rehefa fotoam-pahavaratra dia mitoby ao amin'ny biraon'ny fokontany ireo olona traboana. Noho izany mila raisina dian'izao ny fepetra mba hisorohana ny tondra-drano ho ihany ny fanazavana. Misy izany ny fokontany mba mandray andraikitra ihany fa ohatrany midina manontany ianao fotsiny ry zareo dia ohatrany hoe mijery fotsiny rehefa ny mba hoe miteniteny izany ry zareo hoe amboarindry rehefa tsisy ho fanamboarana na dia misy ary mba hoe mahita izany izay hoe zara zavatra ny ary fa ny eto amin'ity faritra mbola namity izany dia tsisy mihitsy dia misy birao kely izay dia ao daholo aloha no mitsentsina ny ankizy moa lehibe miafiafy eny an-tokotany eny fa isan-taona miaina amin'izay foana. Rehefa misy foana mpanadiady anay izany manontany izay mombamomba hoe inona ny ohatr'izao, inona ny tsy mety, inona dia mba milaza n'le tsy mety izay. Rehefa le izy tsy hita tsisy. Ankoatra ny fiakaran-drano dia tsy vonona amin'ny fiatrehana ny fahavaratra ihany koa ny trano fonenana ireo mponina ety ambany tanàna, tafo mitete, trano mitritra, santionany amin'ny foto-drafitrasa entina miatrika ny fahavaratra raha ny fanazavana ihany. Ny foto-drafitrasa izao mijalijaly ny olona ety ambany tanàna dia sahirakirana amin'ny ara-pivelomana dia arak'izay ny vahoaka jaly raha le fahavaratra izy ny trano tate dia izay izy fa izay kely eo am-pelantanana ny andraindray inona na amboarana an'ilay trano sahirana daholo ny vahoaka aloha ety ambany tanàna dia samy manao izay havotana ny zavatra ny rehetra. Irosy tsy ho ela amin'ny fanentanana ny mponina amin'ny toerana Avo sy amin'ny toerana Iva ny sampana mpamonjy voana amin'ny fitandremana sy ny fisorohana tokony atao mialohan'ny fiatrehana ny fahavaratra. Fantatsika tsara fa neny amin'ny faritra Avo dia mety hisy ny fihontran-tany, mety hisy ny hazon-daraboka dia inona ny tokony atao amin'ny zavatra izay ampianarana ny olona ohatra fotsiny
antsanana dia ny meloa ny rantsakazo amafisina reny atao hoe mur de soutenement reny eo ihany koa ny efa fiomana sady ho an'ny tafo jerena tsara ny tafo mety asiana bompasika ve sy ny sisa sy ny sisa izay no ampianarina ny olona izay zavatra zay nefa dia iarahanay amina entité maro ary efa hanomboka izy atoato iarahana amin'ny BNGC iarahana amin'ny DGRC eto anivon'ny commune mandritra izahay mandritra ny fahavaratra moa zany dia hitantsika mihitsy angamba zany fa misehatra tanteraka izahay inona ny andraikitra sy iraka ampanaovan'ny commune Andrenivohitra Antananarivo ny pompier Antananarivo zany dia manala ireo olona eny anivon'ny toerana iva izay mety dipo-drano mandrantsa na hazo na mikiapa ny hazo rehetra inona ihany koa mamonjy ny olona izay mety hotototry ny tany mamonjy ny toerana izay mety misy ny trano menjera sy ny sisa atreto tsy ampy ny fitaovana entina hiatrehana ireo rehetra ireo kanefa miezaka hatrano ny sampana mpamonjy vona miaraka amin'ny filohan'ny délégation manoka an-tanàna n'Antananarivo hiatrehana ny fahavaratra mety ho ampy ozy anao ny fitaovana dia ambarako mbieny moa zany fa tsy ho ampy zany mihitsy ny fitaovana raha mbola eto Madagasikara atsika na iza moa zany eto Madagasikara dia tsy ampy mihitsy raha mbola seha-panjakana le izy fa miezaka ny tompona andraikitra izay napetraka eo kirakira kolokolo manao izay hampandeha ny fitaovana ary manao izay hahampy ny fitaovana eo ampelantanana fa raha anaraka ny efa teknôlôjia misy ny sisa tsika zany raha hiteny amin'ny fitaovana zany zany dia tena mbola lavitra be lavitra dia lavitra ny volim-pamonjy manentana ny mponina Antananarivo araka izany ny sampana mpamonjy vona mba hiantso denjao raha misy hazo na trano tokony ho harodana ahafahana misoroka ny vona mety hitranga miangavy ny mponina Antananarivo ihany koa mba tsy ho tara amin'ny fiantsoana ny mpamonjy vona rehefa misy vona mitranga lafa vao afa tanteraka kosa voafonja efatra nanatanteraka asa tao amin'ny campénal Andaloasy antsarana nanokaroina fatratra taorian'ny fantosiran'izy ireo ny toerana ny omaly alarobia fa 20 ny volana aogositra tamin'ny 3 tolakandro 12 kilometatra miala ny antsaranana io campénal io ka anisany nanasarotra ny tranga tsy tao anatin'ny fonja ireo voafonja ireo no nandositra fa tany amin'ny campénal na tompam-karana izay antsoina hoe établissement pénitentiaire semi ouverte na sisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriam-baovao voafonja efatra nitafatsoka nandritra ny fanatanterahana ny asa tao amin'ny tompam-pamokarana Andaloasy sady Jaovato ao Antsiranana Fatridiana tsy nanaiky fandaminana ny komy izay nafara tamin'ny fanafihana tamin'ny zava-maranitra naratra tamin'izany lehibe ny campénal sy ny lefiny nisy tokoa tatoato fandaminana ny vondreny toeram-pamonjana reny eo ihany koa ny vondreny toeram-pamokarana nandritra zany fandaminana zany no nisy sotasota teo amin'ny mpiambina sy ireo voafonja mamokatra ny toerana ka ny afara amin'izao famonona sy fandosirany voafonja miasa ny toerana izao eto moa izahay dia makahery andreo mpiara-miasa ary mirary soa ny fahasitranana farak'izay angana ho an'zareo ary manao antsoava fitoram-panjakana mahefa hijery akaiky azao tranga zao fa mampalahelo itranga satria tranga toy izao anisany manamafy hatrany ny zavatra hitarerany hatramin'izay hoe tsy ampy ny fampitaovana tsy ampy ny motivation ho an'ireo mpandrarany fonja manatanteraka ny asany atreto iray tamin'ireo voafonjy ireo no efatratra ary telo mbola karoina miara-misalany mpandrarany fonja ny zandary ary ny polisy any an-toerana raha ny fanazavana zareo fotsiny anisan'ny voafonja mahafeno fepetra hanatanteraka asa ivelan'ny fonja indrindra any amin'ny toeram-pamokarana tompam-pamokarana pénitentiaire ary efa nandeha ny rapport d'évasion efa namoana VDRCS zareo amin'izao raha ny vaovao voarena tamin'ny atao amin'ny teo efa misy anankiray amin'izy ireo efa tratra telo zany mbola efa mpitadiavana miara-misalay amin'izany ny mpandrarany fonja any an-toerana sy ireo mpitandro ny filaminana zandary sy polisy mary toerana lavitra izy eo lavitra ny tanànany Diagoa eo amin'ny 62 km miala ny tamin'ny tanànany Diagoa izany ihany koa no anisany nanano sarotra an'ilay tranga satria toerana lavitra ambanivohitra be ilay toerana manamafy ny antso amin'ny tokony hanampiana sy ny fampitaovana ho an'ireo mpandrarany fonja raha ny fanazavana ary tokony hampiana ihany koa ny mpandrarany fonja mba hanatevenana ny fitandronany filaminana eny anivon'ny fonja sy ny campénal ho hiatran'ny fanazavana
Ny fahasarotan'ny fivezivezeny ny mpandeha indrindra noho ny fotaka mandritra ny fitoam-pahavaratra no antony nanantsarana ny tobi-fiantsonana ny fahasankarana ho ireo mpitantana ny toerana tobi-fiantsonana ity. Manoloana ny resaka mety hanesorana azy ireo amin'ny ity toerana ity dia manamafy ireo mpitatitra fa mbola manan-kery ny fifanarahana maritra 50 taona natao tamin'ny taona 3 na tsisy karazafy sy mbola afatsara no nanao ny fanadihadiana. Tapa-kevitra ny anatsara ny toby fiantsonana fahasankarana ireo mpitantana ny toerana araka ny fanazavana ny fotaka sy ny fahasarotan'ny fivezivezen'ny mpandeha indrindra nandritra ny fitoam-pahavaratra no antony nanaovana ny fanatsarana no sakana ny komuna nefa androany ny asa fanamboarana pave izay fanatomboka ka izay nanaovan'izy ireo fitarainana. Dia ndresaka taminay teto izy fa araka izao hita maso zao moa ngamba ifanalainareo sary teo misy fanatsarana be atao fotodrafitrasa ato. Tsy hoe fotodrafitrasa vao aorona akory izy io fa fanatsarana ihany no ataonay. Dia tonga teto zareo miteny taminay hoe mila taratasy fahazahoan-dalana manao an'izao asa ataonay izao. Dia izay ihany ny zavatra niseho teo aloha amin'ity androany. Fomba fampiresana teto aloha dia tataka an'izao hoe tsara marihana aloha fa ity tobi-piantsonana ity dia nisy komity mpitantana teo alohanay izay efa nanomboka an'ilay fotodrafitrasa natao teto. Na io pave hitantsika maso range tsy voazay no namorona ny voalohany. Nambaran'ireo mpitantana ny toby fiantsonana eto amin'ny fahasankarana fa vitsy ireo mpandeha makany amorona-kona misafidy raha teo ireo mpanjifa ary efa misy ireo kooperativa ny vindratany nomeny fanjakana fahalalana isafidy ny kooperativa na hijanona eny amin'ny fahasankarana na hifindra eny amorona-kona. Tobi-piantsonana amorona-kona sokafana fa sady mahazo mampiasa ny tobi-piantsonana eny amorona-kona izahay eto amin'ny tobi-piantsonana fahasankarana no mahazo mampiasa mijanona eto amin'ny tobi-piantsonana fahasankarana. Tao anatin'ny 2 volana zany zahay teto amin'ny tobi-piantsonana ity nandeha tomobile teny amin'ny tobi-piantsonana fisandratana teny amorona-kona. Fa tao anatin'izay 2 volana nanaovanay fanandramana nandeha fiara teny zay nefa tsy marisika zany tsy mazoto le mpanjifanay ny manjifa makeny amorona-kona zany. Fa mamonjy makaty amin'ny tobi-piantsonana fahasankarana amin'ny mahazatra ny zareo foana zany no ataony zareo. Raha misy zany ny mpanjifa miantso anay manao réservation amin'ny telefôna dia manontany mazavatsara zareo hoe aiza misy anareo dia omenay safidy mazavatsara zareo hoe sady mampiasa eny amorona-kona zay mampiasa eto amin'ny fahasankarana fa aiza mety aminareo. Tsy mety aminay ozy zareo eny amorona-kona fa raha eny nareo dia aleo zahay ety amin'ny fahasankarana ihany. No tsindriny ireto mpitatitra fa misy ny fifanarahana maharitra 50 taona nanomboka tamin'ny taona 3 natao ka mahagaga azy ireo ny resaka mety hanesorana azy amin'ity toerana ity manahy amin'ny fisian'ny tsindry ankolaka amin'ny hanesorana azy ireo eto amin'ny tobi-piantsonana ireo mpitatitra. Misy ny fotoana dia nafindra eto amin'ity toerana Andranomaria eto Akadim-bahoaka ity zahay. Fa ny anarana moa voateny foana hoe le fahasankarana fa tsy fahasankarana intsony zany mpianarana toerana ity fa Andranomaria Akadim-bahoaka. Rehefa mipetraka teto zay nandritra ny tamin'ny 3 Soroarivo. Tamin'ny 3 Soroarivo dia nanao fanarahana satria ny mihinana-mboly moa tsy mety. Tsy mila miandry toromarika avy any amin'ny mpitondra ianao. Hitantsika tsara angamba reny antso avin'ny filohan'ny fanavaozan-dreny hoe efa ty aho dia hoe daholo zay fanatsarana rehetra hoentinareo amin'ity Madagasikara raha manana ity. Ity gare routière fahasankarana ity dia tsy adino mamerina fa ty gare routière ngeza indrindra eto Madagasikara. Ny tapany atsimo Madagasikara manontolo no miaina amin'ity mivezivezy amin'ity mivelona amin'ity tobi-piantsonana ity. Raha mety statistika kely anareo tarehimarika eo amin'ny olona 4,000 ao ny tomina isan'andro eto ny tapany atsimo Madagasikara manontolo iny. Any zay ka miezaka manatsara ny qualité de service-nay ato amin'ny tobi-piantsonana fahasankarana. Tsy namboatra fotodrafitrasa zahay na nanao asa vaovao fa fanatsarana nataonay. Efa nisy pave toy izany tatana teo aloha dia tsy vitan'ny zareo ilay izy dia mba nitohizanay satria hiditra amin'ny fotoana fahavaratsika izao. Mbola ety amin'ny fahasankarana ny toerana mety amin'ny mpanjifa sy ny fivezivezen'ny mpandeha ny fanazavana. Olay mpamily zao le mijanona eto amin'ny fahasankarana mety aminay satria ty ny akaiky aminay dia amin'ny resaka voyagera lavitra be lery netana tsisy tongeny raha voaniny nefa manay tiliara netana versement dia raha vao tsisy entan'izay dia mitovy any tsy misy any. Eto amin'ny fahasankarana foana nay sy afaka mandeha lavitra fa nay marary
sy afaka mivezivezy lavitra lomba zany nety mifasankarana foana ety sady tena milamina ka raha vena zany zany nety foana le stationnement mifasankarana mba mangataka izy ahay mba zanona foana le izy fa izahay mpandeha zany ro tena mivezivezy aby Majunga mivezivezy ajotso ary ie mandeha mbetoa koa nefa atoita amizay tomobily e mijotso faharoy andoha tampenaka ia aby atoy amizay mivezivezy tsy hita ty hatao voakandrolo ajotso tomobily etoa o rehefa tsy manambola handeha andoha tampenaka para matory amiareo eo resy amy mahataloha anahy ny maraina teo tonga tety antoerana ny solotenany ATT ny solotenany ministra ny fitanterana ary ny solotenany filohan'ny délégation Antananarivo nijery ny asa fanamboarana ary nanome baiko ny tokony ampitsarana izany andrasana ny toyiny izy koa fa ny faritra Analamanga tamin'ny fomba ofisialy ny andiany fasivy amby roapolo amin'ny tournoi national Adisaya ao anatin'ny district Ambohidratrimo fifaninanana bola kitra ahitana ekipa 420 avy amin'ny Asokajitona U9 ka hatramin'ny senior. Nisy ihany koa ny fizarana gilet sécurité ka misy 50 ary 14 ho an'ireo voameran'ny fandriam-pahalemana avy amin'ny fokotany folo ho fanamafisana ny ezaka famerenana ny filaminana eto amin'ny faritra Analamanga. Ankoatr'izay dia anjara fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra 470 sangany avy amin'ny sekoly ao an-toerana ihany koa ny faritra Analamanga ary nijery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana lalana Rarivato 2 izay mirefy 57 metatra mampitoy ny lalam-pirenena faha-4 na ny RN4 sy ny Rovan'Ambohidratrimo ary ny lalana mianga eo amin'ny Shell makany amin'ny kianja sentetika. Fampalalamba avao amin'ity alina ity Andriamatoa Ramalanjaona Maminiaina mpampianatra mpikaroka no sady mpampianatra chimie eny amin'ny université Antananarivo no vahintsika amin'izao alina izao miarahaba monsieur Mami. Miarahaba anao namana Menjanahary Germain. Eny ary misy ny hetsika izay ho karakarainareo avy eo anivon'ny sampam-pianarana chimie mba azo zavaina ve hoe inona ny antony hetsika manao ihany koa no mety hitranga sy hiseho ao anatin'izay hetsika izay ataonareo izay. Ny chimie moa zany dia fianarana anankiray ao amin'ny faculté des sciences eny amin'ny université Antananarivo. Izy io dia araka fikarohana azy de mpianatra mianatra ao amin'ny série C série D moa zany tena manao azy ny série scientifique amin'ny herinandro zany zahay de misy le ataonay hoe trimestre day. Inona ny antony anaovana ny trimestre day? Ny tena antony de zao ny ankamaroan'ny tanora malagasy dia saiky mirona any amin'ny filera samihafa fa somary vitsivitsy any amin'ny resaka chimie. Nefany izay chimie zay ho porofonay zany fa mahafaka mampandroso any Madagasikara zany atao hoe chimie zany. Io ny tena avokavoka. De izay mihitsy no antony ametrana azy ny time manitondranay azy moa zany de hoe chimie levier du développement de Madagascar. Izay indrindra hoe manahoana ny farisian'ny tanora malagasy manao fikarohana amin'ilay resaka chimie raha ny eto Madagasikara? Raha ny eto Madagasikara zany anisan'ny mbola zandry izy. Satria raha ny première année zany zao raha ny any aminay de eo amin'ny 700 eo. Raha oharina amina filera hafa zany de tena vitsy. Kanefany izay mihitsy no mahatonga anay ampiseho. Raha ny isan'ny totalo amin'ny mpianatra zany manomboka première année zao ao aminay ka hatrany amin'ny master 2 de eo amin'ny 1000 eo kosa aloha. Misy sampana telo moa zany no tena misy ao anatin'izay misy ny chimie moa zany de misy ny ao anatin'io ny professionnalisante de misy ny atao hoe chimie mikasika ny rano de chimie mikasika ny resaka cosmétique sy ny photomédicament. Fanontaniako manaraka ny hoe chimie no resantsika raha vao miresaka chimie zany de matetika hoe bomba zavatra ohatran'izany no tonga ao an-tsain'ny olona
fa inona no afaka manome ohatra ve nareo hoe inona ny voka-pikaroana azo atao amin'ny resaka chimie efa misy ve zany ho any teto Madagasikara ampiseho an'izany ve nareo mandritra ny hetsika izay ataonareo manomboka ny talata ka hatramin'ny zoma io? Zay tokoa aloha no tena fantatry ny olona fa ny zavatra azoko tenenina aminao zany namana Germain de zao ny chimie de fiainana. Ianao io tsy miaina raha tsy misy chimie. Maka ohatra aminao ako. Io zao misy taratasy eo anoloanao. Taiza ny andohany io? Hazo. Ahoana namadihana an'le hazo ho tonga taratasy? Misy transformation chimique zay. Makitsika zao iny stylo ampelantananao iny, misy rano mainty ao anatin'iny, misy chimie de colorant ny anaran'izay. Ahoana moa ny amadihana ny loko maromaro mba ho tonga loko anankiray vaovao? Fa maninona ny menamena sy ny mavomavo ny miova couleur rehefa avy eo? Maninona ny mavomavo sy ny mangamanga ny lasa maitsomaitso? Roa zay ary na hinam-bary ary ianao, fa maninona ianao no miteny hoe andao anao vary sosoa? Misy antony zay. Fa maninona ny vary maina? Rano sy vary natambatra. Raha ny zavatra misy dia misy ny atao hoe solide, liquide, gaz. Ny rano nampiana rano azo avadika ho tonga solide. Mety hiteny ianao hoe inona mahatonga an'izay? Inona izay? Maka ianao rano mangotraka dia asio atody liquide. Fa ny rano liquide dia ataovy ao anaty rano mangotraka ny atody liquide fa mivadika solide. Ohatra zay fa maninona ny zavatra fa tsy zay? Maninona koa ohatra ny rano ampiarahana amin'ny siramamy, ny lasa levona ny siramamy, misy réaction chimique zay. Fa maninona ny rano ampiarahana fasika no tsy levona ny fasika? Tsisy réaction chimique zay. Ohatra zay fa be dia be dia miteny ianao hoe misy voka-pikarohana ve? Eny tompoko. Miteny aminao fotsiny zany hoe loko zay. Misy zany chimie de colorant, misy ny chimie verte, misy ny chimie minérale resaka tany, terre rare, ireo resaka ilménite, ireo resaka titane. Ao anaty tableau périodique amin'ny mpianatra zany dia tena hita manomboka classe de seconde. Fampahalalana an'izay ao amin'ny mpianatra mihitsy mba hahatonga amin'ny mpianatra hankafy sy ho tia ny chimie ny antony hetsika io. Dia ohatra zany hoe inona ny voka-pikarohana ao anatin'ilay izy be dia be ozy ahako mantsy anao. Ny resaka momba ny pétrole, na isotro toaka ary ny olona ray. Taiza moa ny toaka? Fary. Fa maninona le fary mivadika toaka? Réaction chimique zay, voka-pikarohana zay. Be dia be zany ireo zavatra ireo no aseho. Dia izay mihitsy no mahatonga anay hoe raha tsy fantatry ny olona hoe inona marina moa le chimie, tsy afaka ho ampandrosoana ilay firenena. Dia eo zany no ametrahantsika amin'izay hoe raha izay voka-pikarohana rehetrarehetra izay no ho aseho dia amin'ny hetsika io talata alarobia dia eo amin'ny esplanade Nakatso no atao. Misy stand ao maromaro. Misy ihany koa conférence débat. Ny conférence débat moaka eritreritra ao anatin'le conférence ao atao dia hoe la recherche chimique au marché international. Zany zao ahoana? Créer des passerelles entre l'université, l'industrie et les opportunités économiques. Ahoana no amadiantsika any amin'ny resaka chimie ho tonga any amin'ny opportunité économique? Débat zany. Hiadevitritsika. Natokana ho an'ny mpianatra rery ve io fotoana io sa indrindra fa zay resaka conférence zay ny stand sa mivelatra ho an'ny rehetrarehetra? Tena mivelatra io satria ny zavatra mitranga miarahaba sahady aloha amin'ireo mpianatra afaka baccalauréat amin'ity izay efa nivoaka. Misy koa nefa hivoaka atoato amin'ny fotoana fohifohy dia efa hivoaka ireo. Ireny indrindra no mahatonga ny hoe betsaka ny tanora, betsaka ny ray aman-dreny tsy mahafantatra hoe inona ny zavatra ho ataon'ny zanany rahatrizay. Dia misy ilay ataontsika hoe salon de l'étudiant sy ny karazany be dia be. Anisany anankiray ao anatin'izay ho ataona io. Ao anatin'io zany misy fifaninanana ihany koa ho antsoina ho an'ireo tanora any amin'ny lycée. Efa misy sekoly nanao fifaninanana ao anatin'izay, question pour chimiste ny anarany. Misy ihany koa ao anatin'io ny
tanora mpianatra hampiseho ao anatina assistante ny atao hoe la magie de la chimie. Kina moa le la magie de la chimie? La magie de la chimie dia maka ohatra fotsiny ho anankiray fotsiny resahako. Tsika zao raha maka rano fotsifotsy ny lokony incolore, nampiana rano fotsifotsy incolore nampiana incolore lasa incolore. Fa ho aseho antsika eo fa incolore plus incolore mivadika coloré menamena. Fa maninona mivadika menamena? Réaction chimique zay. Dia ho aseho ao zany. Misy ny atao hoe acide base, zany hoe ny acide anankiray araka andresahana teo maka ohatra tsika hoe sotro rano ianao dia misy zavoteny malagasy reto tononoko reto fa chimie zay. Raha matsatso ilay rano tsotranao tao dia atao hoe matsatso. Rehefa nitapohana siramamy kelikely izy dia natao hoe mamimamy. Rehefa mbola nitapohana siramamy kelikely le izy akoatran'iny dia natao hoe mamy. Rehefa nitapohana ihany le izy dia atao hoe mamy be. Raha mbola tapohana siramamy le izy dia atao hoe tena mamy. Teny malagasy zay fa chimie zay. Miala amin'ny initiale matsatso dia nitapohana maromaro dia mivadika solution anankiray vaovao. Misy ny atao hoe solution initiale, misy ny atao hoe solution finale. Izay zavatra zay ho aseho zay. Zao ny antony mahatonga an'io hivadika. Dia hita amin'ny mpianatra zay dia handray mihitsy zany ireo mpianatra terminal ireo hijery hoe ay moa ty tokoa solution anankiray mivadika ho solution anankiray. Hita eo anatin'izany resaka hoe ahoana moa zany fanamboarana savony zany. Fa maninona ianao raha ohatra ka hanasa lamba ny savony no ampiasainao? Tokony fantarin'ny olona zany. Chimie zay ohatra fotsiny zay resahako aminao zay. Raha hiteny fotsiny ary tsika indray koa zao. Fa maninona ianao no fotsy volo mivadika mainty volo na mivadika mavo volo? Misy réaction chimique zay. Fa tsy hoe mivadibaty fotsiny amin'izay tianao io. Fa nasianao zavatra teo amin'ny lohanao dia mivadika amin'izay le lokon'le volonao chimie de colorant ny anaran'izay. Ohatra fotsiny zay misy Germain fa tsy miteny aminao fa be dia be fa tongava ianareo raha ohatra ka te hijery an'izany zavatra zany. Zany hoe ankoatran'le mpianatra efa mianatra eo zany ny mpianatra vaovao zany tena atsina ho tonga amin'ny fotoana. Antsoina zany ny mpianatra terminal afaka baccalauréat série scientifique moa indrindra. Dia ny ray aman-dreny moa zany manaraka matetika amin'izao raha mantsy ny ray aman-dreny efa makeny amin'ny université miaraka mijery ny fianarany zanany. Taloha mantsy taminay mbola nianatra teny vao ny afaka baka dia zahay rero makeny. Fa amin'izao miaraka amin'ny ray aman-dreny dia aseho amin'ny ray aman-dreny ohatr'izao ka ity ny tokony atao amin'ny tanora malagasy. Tsiratsiaritra no iresahany fa ny zava-misy dia karazany roa ihany ny fiofanana maneran-tany. Fiofanana voalohany dia fiofanana mpamokatra na formation production na productive. Fa formation faharoa dia formation administration na administrative. Ny formation productive dia any amin'ny valopolo isan-jatony dia scientifique. Ohatra manao agro ianao scientifique, manao polytechnique ianao scientifique, manao chimie ianao scientifique, manao physique ianao scientifique sy ny karazany rantsana. Fa ny formation faharoa dia ny formation administrative. Manao gestion ianao, manao droit ianao, administration reny. Dia zao nefa namitranga namana Germain ary hisintomana amin'ny sain'ny tanora malagasy iray manontolo sy ny ray aman-dreny. Mila mifanaja ary mila mifanaraka ny formation productive sy ny formation administrative. Raha misy lasa-danja dia miakatra ambony ny production dia izay ilay atao hoe surproduction. Ny ainana teto an-tany zany crise 1929 surproduction. Ary na teto Madagasikara ary dia manana olantsika tamin'ny resaka lavanilina, nanana olantsika tamin'ny resaka ronono. Tsisy mividy le ronono dia arina. Surproduction ny anaran'izay satria tsisy le mpitatana. Raha ohatra ndray ka tsy ampy mihitsy na be loatra ny fitantanana oharina amin'ny famokarana dia mbola misy olana ihany koa zay lourde administrative ny anaran'izay. Raha makany amin'ny bureau-mpanjakana ianao dia tadidio fa raha taratasy iray ny angatahanao androany ianao mangataka an'iny fa tsy azonao eo eo iny fa mbola misy soniany ihany na dia makary zay vao azonao. Nefany ny formation productive dia mpamokatra, mpikaroka vola. Fa ny formation administrative
mpandany vola satria tsy maintsy omena karama. Zay no mahatonga anay hoe andao atao ty zavatra amin'ny herinandro ty mba hamokatra ny tanora malagasy, mba hahatonga ny tanora malagasy hanana loharanom-bola vaovao satria izay ny tena ilainy ny firenena malagasy. Eny ary teny fanentanana ho an'ireo mpianatra amin'ny hetsika ary. Ny teny fanentanana ho an'ny rehetra, ny mpianatra, ny ray aman-dren'ny mpianatra, ny mpitondra fanjakana dia tsotra. Andao isika hiaraka hanova ny fampianarana ka ampiakaritsika ambony ny atao hoe série scientifique na ny fampianarana mitodika makany amin'ny atao hoe teknika fampandrosoana. Izay no atao dia talata sy larobia io. Ny alakamisy moa zany baolina ny atao ny mpianatra ary ny zoma dia sortie de promotion an'ireo nahavita fianarana nahazo licence sy nahazo master eny amin'ny université n'Antananarivo. Mankasitraka anao Monsieur Mamy Ramanajona nitondra izay fanazavana izay inona fa betsaka sy voarain'ireo mpianatra izay fanentanana nentinao teto izay. Misaotra anao namana Germain Menjanary, misaotra ny namana rehetra ato amin'ny teknisiana ny MBS radio, MBS télévision. Mankasitraka tompoko. Inyary. Daholo toy izantsika ny fampahalalam-baovao pejin'ny kolotsaina avy hatrany nametraka viana vaovao ho an'ny fiaraha-miasa ara-kolotsain'ny Madagasikara sy Chine. Tany Beijing niona ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina sy ny ministra lefitra sinomisana ny kolotsaina sy ny fizahantany ka nifanaiky ny ampiroborobo ny fanakalozana ara-kolotsaina eo amin'ny firenena rotonta. Anisan'ny tetikasa voaresaka ny fifananana hira amin'ny teny sinoa eto Madagasikara ary ny fandikana amin'ny teny sinoa ny boky i Kalomanga nosoratan'i Clarisse Andriamampandry Ratsifandriamanana. Ho jerena ihany koa ny fiarovana ny vakoka sy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny sarimihetsika. Ho fanamafisana ny fampafantarana ny kolotsaina malagasy any ivelany, nasaina andray anjara amin'ny foara iraisam-pirenena any Hainan ihany koa ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Ireo fiaraha-miasa ireo dia mikendry ny ampiroborobo ny kolotsaina sy ny fizahantany eto Madagasikara. Tontolon'ny fanatanjahantena no tanteraina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny lanonana natokana ho an'ny fanomezam-boninahitra ireo atleta malagasy nandray anjara tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena izay natao tany Espagne ny 3 Jolay hatramin'ny 2 volana Aogositra lasa teo. Atleta malagasy misa 4 no nisongadina tamin'ity fifaninanana ity, nahazo medaly volamena izy ireo tamin'ny sokajy tir de précision mixte, ny triplette mixte ka anisan'ireo nazahoan'izy ireo voninahitra ny fanendrena ho chevalier de l'ordre national. Ankoatra izany nahazo medaly volamena ihany koa ny ekipa tamin'ny sokajy doublette mixte ka notolorana ny mari-boninahitra officier de l'ordre national. Ho fankasitrahana ny ezaka sy ny zavabita dia notolorana 5 tapitrisa ariary ireo atleta 4. Nambara ihany koa fa mbola isy ny fanampinina ho an'ireo atleta nandrombaka ny medaly ireo. Mifantoka sady amin'ny fahombiazana amin'ny volana novambra 24 ireo atleta izay hiatrika indray ny fifaninanana amin'ny sokajy triplette, tir de précision senior ary ny senior lehilahy ka kendrena ny ampiakatra hatrany ny voninahitry ny malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maresaka avy any ivelany, olona manodidina 100 mahery no hita faty ary mbola mitohy ny fikarohana any Kamerona amin'izao fotoana izao. Toeram-pitrandrana volamena tsy ara-dalàna any amin'ny sistan'ny Kamerona sy Repoblikan'ny Centrafrika no niotsaka afaka omaly talata raha ny fanambarana manam-pahefana any an-toerana ka niteraka izao aloza izao. Ny antsipriana izay. Olona 700 hatreto ny hita faty avy eo amin'ny fotaka vokatry ny fihotrahan-tany any amin'ny toeram-pitrandrana volamena iray ao Zamboui any amin'ny sistany manasaraka ny Cameroun sy Repoblika Centrafrika ny talata lasa teo raha ny filazana manam-pahefana any an-toerana. Toeram-pitrandrana volamena nentim-paharazana ity nahitandroza ity.
Tsy ara-dalàna ary tsy misy fanaraha-maso avy amin'ny fanjakana raha teo nefa olona anarivony no miasa ao. Inona no mety hisiany loza hiaritra amin'ireo mpitrandraka sisa miasa amin'ity toerana ity? Nilaza ireo sendika misehatra amin'ny fitrandrana fa mila andraisana fepetra ny toerana mampidi-doza toy izao. Tranga fahita matetika amin'ireo toeram-pitrandrana tsy ara-dalàna sy ireo orinasa industriel sy nosy sasany ihany koa ny tranga toy izao ka ilaina hatrany fanaraha-maso raha ny fanamafisana. Nanatanteraka fanafiana anabakabaka goavana tamin'ny alalan'ny balafomanga balistika sy balafomanga cruise ary drone tao Kiev sy faritra manodidina azy i Rosia alina olona 320 no farafahakeliny no namoy ihany vokatry izany. Ny antipreny izay avetrany. Araka ny tatitra azo avy amin'ny ministeran'ny fiarovana rosiana dia toerana mifandray amin'ny famokarana kojakoja ho an'ny drone sy dépôt militaire ary fibe lojistika no nikendren'ny fanafiana. Betsaka ireo faritra sivily simba tany an-toerana. Anisan'izany ny trano fonenana misy rihana 7 tao amin'ny distrikan'ny Solomianski izay potika ny rihana ambony, hôpitaly fitsaboana ankizy, sekoly iray ary trano industrialy iray. Ny rehetra ihany koa ny fanatobiana entana. Hatreto dia olona 700 no naratra, raha 13 mahery kosa no maty. Olana lehibe ho an'i Ukraina izao no ny fahasarotan'ny fifehezana ny fiarovana anabakabaka, indrindra ny fanafiana balistika. Efa nilaza ny fikambanana iraisam-pirenena fa niakatra ny taham-pahafatesana sivily tao Ukraina ny volana Jolay lasa teo. Mbola inona no mety hitombony isan'ny maty ao aorian'ny asa famondrenana ireo olona niaran'ny fanafiana ary mbola mitohy androany ny ady noho ny tsy fisian'ny fifanarahana hampitsarana ny ady. Dokosandray arsy rahatsika ireo tranga afakely maneran-tany. Biby toy ny voalavo mavitrika amin'ny alina ny zerboise d'Égypte na zaculus izay miaina any amin'ny tany efitra Afrika avaratra toa ny Égypte sy ny faritra afovoany atsinana na ny Azia. Mitovitovy amin'ny an'ny kangourou ny tongolo lava ka ahafahany mitsambikina lavitra mihoatra ny 3 metatra ho fandosirana ireo biby pihaza azy. Tena manify sy lava noho ny vatany rambony ary misy volony vondrona miloko mainty sy fotsy eo amin'ny tendrony. Miasa toy ny familiana sy toy ny tehina iankinana izany rehefa mitsambikina na mipetraka. Manana maso lehibe sady mainty ny zerboise d'Égypte. Mivelatra lehibe koa ny sofiny ka ahafahany mihetsika sy mitady sakafo amin'ny alina sady misoroka ny hafanana mingaingaina any amin'ny tany efitra. Tsy mila misotro rano mihitsy ity biby ity noho ny fahazoany amandona rehetra ilainy avy amin'ny vo sy ny zava-maniry sakafony. Hazavana tsy fantam-piaviana hitan'ny Norvège ny hesdalen izay miendrika boribory mamirapiratra. Hita nanomboka tamin'ny taona 1770 tanoany ireo tranga mahavariana ireo ary miseho amin'ny loko samihafa. Indraindray izy ireo dia mirehitra sy maty amin'ny fotoana tsy ampoizina, izany hoe mipoitra tampoka, fa amin'ny fotoana hafa kosa dia mamirapiratra. Mety hiseho 10 hatramin'ny 20 isan-kerinandro ny hazavan'ny hesdalen na atoandro na alina. Mety haritra iray segondra vitsy-mondra na mijanona mitsingevana amin'ny toerana iray mandritry ny adiny iray mahery koa ny hazavana. Tsy misy mahafantatra mazava hoe inona na avy eza marina ny hesdalen ka anisan'ny ezaka natao hahatakarana azy ny tetikasa hesdalen izay natomboka tamin'ny taona 380 sy ireo tetikasa nanaraka izany toy ny projet triangle. Na dia teo aza ireo fikarohana ireo dia tsy misy famaritana momba ny andohany. Misy ireo mihevitra fa zavatra avy amin'ny habakabaka ny hesdalen. Ny hafa kosa nilaza fa fiaramanidina ary misy koa ireo mino fa endrika hafahafa teraky ny talatry ny hazavana fotsiny ihany izany. Misy teoria iray milaza fa vovoka miantona eny amin'ny rivotra no mahatonga ny hazavana. Misy teoria hafa koa manondro fa ny plasement miforona avy amin'ny rivotra sy ny vovoka voava toetra vokatry ny fahasimbany entina radon no mahatonga ny hesdalen. Tapitra ny fampahalalambo voatsika tompo-klasy tompo-vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana teknisiana sy namana mpanao gazety niaraka nanatontosa izao fampahalalam-bavao izao. Mametraka ny soafa tsara. Veloma tompoko.